Superstar Dust. Wow, wow, wow. Superstar Dust. Wow, dia fahameravana rehetra indray tafaverina somatsara eto amin'ny chaîne misy ihany ity androany dia angambany amita an'ilay série tsena isika androany dia marika anankitelo no jerevantsika mbola iverina morphia satria misy palette anankiray vao azoko dia hiditra amin'ny Colourpop isika dia hiditra amin'ny BH Cosmetics ka anao swatch izany na anao fanandramana amin'ny tanana ka raha ohatra ka liana ianareo dia andao avy hatrany ary. Okay, ny palette morphise anankiray ihany izay no andramantsika androany satria ilay Jaclyn Hills koa anatin'ity fa efa nasehoko anareo tamin'ny vidéo hafa ny Jaclyn Hills dia tsy ho ataontsika intsony fa ity 39A na 39A ity no ataontsika sala amin'izao ny angezany tena ngeza tokoa dia ohatra izao ny ato ambadika dia sokavantsika avy hatrany ary tsy dia ela manokatra amin'ity satria tsisy scotch toy ny Juvia's Place dia sokavantsika ohatra izao dia boritra ilay izy tsy dia misy soratra ny ato ambadika ohatra izao ny ato anatiny ity amin'ilay plastika ity no misy an'ilay anarany izany hoe tsy miraikitra amin'ilay palette ilay izy ity angambany ataoko swatch voalohany ny anarany tsy haiko satria amin'ilay anankiray teo fa ataontsika swatch vetivety tsara dia manaraka okay ity volomparasy ity indray ataontsika manaraka dia ny farany satria swatch telo foana izay no fanaoko hatramin'izay ilay amban'ilay volomparasy teo angambany ity za raha fa manindry foana ako hatramin'izay ka hatramin'izao tsara ilay palette ay voatsindronako kely ity fa mialatsiny izay ny amin'ny BH Cosmetics dia hiditra amin'ny Colourpop indray tsika ny anomboantsika anazy dia Colourpop California Love izao ny ato ambadika misy an'ilay anarany dia Colourpop no misoratra etsy amin'ny sisiny sokavantsika dia tsisy zavatra miaro anazy ity tsy ohatran'ilay Juvia's Place sy BH Cosmetics sy ny BH Cosmetics koa tsy misy fa fonosany tsara ilay izy fa ny Colourpop tonga dia ohatra izao fotsiny boritra be ohatra izao fotsiny ohatra izao ny ao anatiny hoe tsara be okay tonga dia ataontsika midina amin'ity angambany satria somary tsara be daholo dia ny voalohany Sequoia faharoa El Capitan izany anaran'izy teo Cruising so this must be places in California or way of saying or one of the or both. Okay, Colourpop manaraka Colourpop Nude Mood kely dia kely tokoa matetika moa zany palette Colourpop kely foana matetika dia misy an'ilay anarany eto ambadika tsy haiko na misy anarana ato anatiny ho hitantsika eto misy anarany koa ato anatiny misy fiarovana azy ohatra izao indray ny ato anatiny ataontsika maty indray amin'ity ohatra ny mitovitovy amin'ilay
mitovitovy amin'ilay raha ampiasaiko amin'ny masoko amin'izao ty. Nude no ampiasaintsika voalohany a. Tsara. Dia mug it off. Ty. Mug it off. Somary mitovitovy. Mug it off. Dia ny farany a bear to wear. Okay. Bear to wear. Tsy dia hita iny satria iny a loko ambanin'ny volomasony tena marina tokony ho izy amin'iny a na ny lokon'ny transition. Okay. Palette manaraka izay ho resatsika dia she's got sauce. Yeah, she's got sauce this. Somary kelikely ihany koa. Sao izy rehefa sorona mivohitra reto. Dia mivohitra ihany koa reto. Ny anarana moa izany a dia mbola misy anarana ihany koa ato anatiny. Dia misy an'ilay fiarovana azy foana mazava ho azy. Okay, ngamba reto anankitelo eto ampovoany reto no ataoko a. Atombontsika amin'ny Superstar Dust. Wow. Superstar Dust. Wow. Nice. Tsara be ilay izy. Color pop manaraka. Estrella or Estrella. Estrella angambany. Izay ihany koa iny. Dia mangirana tsara sady bary sosasosa tsara mihitsy. Dia ny farany a Nova mata ilay izy. Sura hoe hivoaka tsara Nova fa tsara ty palette iray ity. Ny ohatran'ny ny ankabeazan'ny palette color pop tsara be daholo foana koa mitovy be amin'ny Juvia na ny Morphe koa moa zany tsara be daholo izy rehetra moa zany raha ny tena marina. Mahatrana azy koa kelikely moromorona dia afaka atao anaty poketra tsara. Okay, color pop manaraka double entered. Ohatr'izany anaty loda be tsara be. Hot bod. Ngambany ireto nataontsika hot bod ny atombohantsika anazy somary shimmery ilay izy. Tonga dia atao eto amin'ny tanako a. Voaka ve ilay shimmer? Voaka tsara ilay shimmer. Okay. Dia hard. Hard ity a ny faharoa. Ny olona nanomorona n'ity palette iray ity a intéressant. Dia ny farany a sand noodles. Okay. Izany amin'ny dia anadio tanana kely dia heverina eto indray. Okay, palette manaraka tena tiako kely ty anankiray ity Sweet Talk Pressed Powder Palette. Color pop ihany mazava ho azy a. Tsara kely ny packaging-ny hafa moa zany hafa tsy ohatran'ny rehetrarehetra ny tiavako azy. Ohatran'ny collaboration ty raha tsy diso collaboration. Fa raha miasa tamina artista sy color pop. Ohatr'izao indray ny ato anatiny. Tsara kely. Tena matahotra mangirana ary reto fa feno ny akanjoko tato. Tsy taiko izay ho swatchevana. Ito angamba reto 3 rows reto a. Atombontsika amin'ny side to side, sorry.
side to side. Manaraka middle, then ny farany manaraka melody. Aingana loatra koa nanaovako an'iny. Aferiko kely. Melody. Okay. Sign amin'iny a. X's and what? X's and O's. X's and O's I guess. X's and O's sura fa collaboration tamina olona youtubers na artiste hafa ihany koa izy ity. So misy soratra ColourPop foana ilay izy mazava ho azy a. Tsy raha ity ohatrany tsisy fiarovana niaraka taminy. Tsisy fiarovana tonga dia ilay baoritra. Ohatr'izao ny ato anatiny a. Tena matahotra chimeur reto fa tsara be foana ilay chimeur. Ataontsika somary ataontsika maty ny andro amin'ity fa sorry. Tena miala tsiny. Wow. Nany maty aza tsara be. Hoki ilay teo a. Dia reckless indray no ataontsika manaraka. Misy olona mamo atsy ambadika, tsy haiko na inonareo zany. Dia ny farany a realness. Malefaka tsara be foana na mikasika an'ilay izy raha mahafinaritra. Dia truly, madly, deeply. Tsara kely koa ity raha tsy tia gold ako. Misy soratra ColourPop foana amin'ny sisin'ilay izy, tsy vao marihana izay. Na amin'ny sisiny iray na indraindray ny sisiny roa misy daholo fa misy soratra ColourPop foana ilay baoritra. Dia ohatr'izao any mivohitra ilay soratra. Ity mivohitra koa ilay boribory. Ity koa tsisy fiarovana ilay plastika ireny a. Matahotra be ary reto fa zavatra akaiky glitter daholo reto. Ny tena atahorako izany ilay misy ohatry-tony a. Tsy sarotra be manala anazy. Fa bon, ataoko ilay izy ho anao izay nangataka azy a. Hungry Ghost. Oh. Hungry Ghost. Tsy maintsy averiko indray zany. Itony a ilay resaka ilay tsy maintsy anovana rehefa apetraka maso tsy maintsy ilaina lakaoly satria mivaingana mihitsy ilay izy raha hitanareo amin'izao. Mivaingana ilay izy dia saripady be mihitsy raha ohatra ka milatsaka amin'ny maso dia mila lakaoly tsara mihitsy zany fa oay. Tsy haiko ry ahoana ireny ahitanareo an'ity jereo ange io tsara be mihitsy sady aharitranao ny labe ity. Dia ny manaraka ataontsika angamba ataontsika chimeur fa tsy ataontsika ilay mivaingana intsony fa matahotra be a. Ataontsika an'ity Mr Sandman ity. Mr Sandman. Tsara. Mijery amin'ilay viewfinder foana amin'izay mba ohatrany hoe mba mivoaka tsara izy na ahoana. Dia ny farany alaintsika too much. Oops. Ity too much. Okay. Okay. Hiditra amin'ny BH Cosmetics indray zany isika dia ny palette ataontsika voalohany dia ny Trending in Tokyo. Sahala amin'izao any ny packaging. Ohatr'izao ny ao ambadika. Tsisy sokafana moa zany fa
atosika fotsiny ny BH Cosmetics dia tsy ohatran'le ny Colourpop sy ny tsy ohatran'ny ny Juvia sy ny Morphe misy bulle le izy fa tonga dia ohatr' izao fotsiny dia ohatr' izao ny packaging-ny jerentsika ny ao anatiny. Wow, misy fiarovana azy le izy misy anarana dia misy fitaratra. Ok, dia izany malaitsika fashion angambany tonga dia hitako eto fashion atao voalohany dia manaraka ataontsika wasabi, tena wasabi tokoa sady alohan'ny lokon'izy ity ny zavatra rehetra trendina ny Tokyo zany reto hitantsika eto reto. Make sense. Dia ny farany Kyoto nataontsika farany. Zara fa mikitika mihitsy ary reto satria tena grave be le izy. Fa kosa ny BH Cosmetics tsara be ny famonosana anazy, efa misy famonosana spesial baoritra fa baoritra hafa mihitsy ohatrany hoe tsy baoritra moa zany fa tissu le izy fa matevina tsara, mety ho asehoko anareo ity ihany rehefa miresaka momba le izy fa tsara be mihitsy ny famonosana anazy tsy vaky izany mihitsy ny zavatra ao. Ny manaraka ity anankiray ity dia ny Crystal Zodiac, somary ngezangeza ihany koa izy ity. Zafady ohatr'izao ny foniny ohatr'izao ny ato ambadika dia le atosika fotsiny ihany koa izy ito dia ohatr'izao ny foniny dia ohatr'izao ny ambadika, baoritra foana le izy misy fitaratra eto ambony dia wow, sala amin'izao le izy, misy fiarovana anazy ihany koa izy ity. Wow, very spices. Ny spices ve reto sa ino reto? Smoky quartz hammer. Zavatra afaka ireto. Jade no andramantsika voalohany ito jade. Aiza no asiko any jade. Eito. Io jade, ok. Manaraka izany ataontsika manaraka citrine citron, ity mavomavo ity. Somary mivoloina ny havanareo fa miala tsiny ok. Ny ray farany tena le eo ampovoany tena tiako atao zareo fa miala tsiny, tena tiako atao be mihitsy le highlighter eo ampovoany io alaka miaiky kely. Jerentsika ny wow, tsara. Ok, angamba mila anasa tanana indray reto dia hiverina eto indray miaraka amin'ny palette manaraka. Ok, ny BH Cosmetics jerentsika manaraka dia Summer in Saint Tropez. Ity ny eto ambadika. Sao le izy rehefa mivoaka fao dia ity ny eto ambadika. Saint Tropez dia misy fitaratra foana dia ireto anankitelo eto ambany reto no ataontsika. Nightlife ny voalohany Nightlife. Ny faharoa Jet Set. Dia ny farany Sizzle. Sizy indray ny taho-tsaiko. Sizzle.
Ok, zay ny amin'iny a misy shimmer izy dia misy mata fa le mata rehetra zany nataoko tamin'ity indray mitoraka ity. Manaraka indray a hanging in Hawaii, tonga soa aty Hawaii ô. Dia ity indray a palette ny fony moa zany a. Ity ny bird of paradise or io ny voninkazo fahafantarana ny Hawaii. Ohatr'izao ny ao anatiny a. Hawaii dia fitambarana ilina anaky 7 a, raha tsy fantatrareo. Fitaratra mazava ho azy a, dia misy an'ity. Ity le fiarovana anazy mazava ho azy. Ok, luau no ataontsika voalohany a. Shaka, or hana, pineapple, le aloha, paradise, Honolulu. Honolulu tsy maintsy ataontsika, Waikiki koa tsy maintsy ataontsika satria aty i misy no mipetraka. Ok, luau aloha no ataontsika voalohany a. Luau a, fety a, izay fatao aty Hawaii a. Misy fampisehoana hawaiiana, polynesiana moa zany tena marina. Manaraka Honolulu, mazava ho azy a, ity Honolulu a ny renivohitry ny Oahu, izay ilina misy an'i Mishu. Dia Waikiki raha tena hoe mila hitanao a misy anahy. Dia aty Waikiki zany a no misy an'i Mishu, Waikiki. Luau, Honolulu, Waikiki. Tonga soa. Pietro cosmetic sa manaraka, iza ny anarany? Digital Future. Digital Future. Ok. Mialatsindra marary maso nareo. Ok. Misy fitaratra sy misy fiarovana anazy foana mazava ho azy a. Sahala amin'izao ilay izy rehefa aseho. Ok. Mialatsiny fa taitra indray ilay zanako. Ito no ataontsika voalohany a. Tsisy anarana ilay izy, tsisy anarana ilay voalohany a. Faharoa manarak'izay a, ataontsika koa ilay volomparasy. Misy loko miverimberina any amin'ny zareo. Dia ity zany rose be fuchsia no ataontsika farany. Tsara be ny fuchsia iny, tena mivoaka be mihitsy ny raha base fotsifotsy no ampiasaina. Manaraka Colori Vivace. Iny teny iny zany italiana, tsy haiko. Dia vibrant color avy ny dikany zany. Peut-être angambany. Izao ny paozipaoziny. Ok. Oops. Mitovitovy amin'ilay teny ihany. Dia tsy loko mitovy amin'ireny intsony zany no ataoko, fa ataoko loko hafa satria tena mitovitovy be mihitsy ny reto sy ilay maitso sy ilay volomparasy sy ilay manga kely. Ilay mavomavo zany no ataoko voalohany, ity mavomavo ity. Azo tsy mivoaka. Bon, mila buildable ilay izy fa tsy tena tsy mivoaka tsara. Loko manaraka ataoko an'ity somary lokom-boasary, lokom-biriky, tsy haiko. Ok. Dia ny farany a, tsika n'ity marron ity. Fa nalaiko tamin'ny tanana moa izy.
tsy dia mbola fery mangirana foana ny tanako hatramin'izao ry zareo. Okay, alantsika manaraka dia ny Smitten in Switzerland. Izany hoe tena mitety firenena mihitsy ny hiendry cosmetics tamin'ity series ity raha tsy diso aho. Okay, dia jerentsika ny ao anatiny misy fitaratra foana miaraka aminy. Mba loko hafa kosa ity. Izy indray no ataontsika ilay maintimainty ity Nightfall. Nightfall natao voaloha. Mainty tsara mihitsy, tsara be ity anaovana smoky. Nightfall. Bio de bord koa tsara mihitsy na dia anaovana eyeliner pencil eyeliner tena tsara. Dia manaraka zafady Zurich. Tsy haiko ny fanarana azy fa ity. Zurich. Okay, and then farany ataontsika maty. Ataontsika maty Yodel. Okay, izay ny amin'iny ny manaraka dia Beautiful in Barcelona. Hitanareo zany fa tena mitety firenena maro zareo. Okay, sahala amin'izao ny ao anatiny. Misy an'ilay fiarovana anazy iny. Okay, shimmer ny ankabeazan'ilay izy. Flamenco ny ataoko voalohany. Flamenco. Nareo amin'izany fotsiny. Flamenco. Manaraka Familia. Familia. Izany raha ohatra ka mando zany na lemana zany ny borosy fampiasainao manositra azy dia maika. Raha mataoko maty ilay farany Azul. Izay ny amin'iny dia ny farany fa tsy ny kely indrindra no ataontsika BH Cosmetics. Ity ilay malaza be de Zodiac Love Sign. Misy Zodiac ohatry ity koa ny Madagasikara fa ny Zodiac voalohany indrindra nivoaka angamba nisy izay fa mitovy amin'ity mihitsy ny habeany. Izany hoe raha ohatra ka hividy anazy ianao dia fatapatatra hoe ohatra izao ny habean'ilay izy. Okay, so ohatra izao ilay izy dia ohatra izao ny ambadikany. Zodiac Love Sign. Okay, ity misy fiarovana azy foana ilay izy mazava ho azy misy fitaratra foana dia miditra izao indray ny ao anatiny. Okay. Andramako ilay dia ohatra izao mihitsy zany ilay any Madagasikara fa hafa ny lokony mazava ho azy izany hoe misy ngeza be ohatra itony bekitra angamba bekitra reto bekitra shadow dia regular shadow na manjamaso tsotra ny eto afovoany dia highlighter ity anatin'ity raha tsy diso
24 eyeshadows and 1 highlighter. Eyeshadow daholo izy dia highlighter ny eo ampovoany. Okay, aiza ny Pisces. Aiza ny Pisces. Okay, satria zako Pisces dia Pisces ny andramantsika. Le beka tena tsy voatery ho lemana akory ry zareo satria jereo anie. Pisces, tsy lokoko mihitsy aloha zany e. Tsy lokoko mihitsy ny efa bon. Pisces zareo jerentsika ny Cancer satria Cancer ny vady koa. Baked shadow tsy na mangirana fa matetika ny baked shadow le mila lemana vao mety fa ty ohatrany tonga dia mety. Tsy mila lemana mihitsy fa tonga dia ao tsara. Dia le highlighter foana no ataoko amin'ny farany. Tiako kasihana foana le highlighter. Tsara be ry zareo mipôzy le izy tsinona. Zay zany amin'iny. Okay. Vita ny androatra zareo. Manahoana ny fahitanareo anazy. Misy palette anankiray adino koa izay mizara anareo an'ilay izy Wired no anarana avy amin'ny Urban Decay. Ohatr'izao ny eto ambadikany so ihany fa tsaroko, so ihany fa mijerijery dia ohatr'izao ilay izy mivohitra be mihitsy na 3D ilay ito dia somary ohatran'ny plastika ny fonony tsara. Dia ito any ambadika fancy zany tiako lazaina mba mihajahaja satria zavatra hafa mihitsy. Wow, dia misy fitaratra ito dia ohatr'izao ilay izy rehefa hitanareo. Misy anarany sy ny sisa. Current no ataontsika voalohany current. Sy ihany fa mbola misy anako eto. Current. Dia manaraka slow burn sa gravity. Chaos ity mangamanga ity. Chaos. Beautiful angambany. Dia shock anatao manaraka satria tsy mbola nisy loko ohatr'izao nataoko swatch. Tsisy fiarovana anazy izy io fa midy tsara kosa ilay palette. Okay, zay efa vita daholo ny rehetra, veloma daholo. Vita koa ny amin'iny série iny betsaka mihitsy ny palette izay nataontsika teto dia asiako follow up ny amin'ireny zany hoe misy palette izay efa nasehoko anareo teto teo aloha sy nasehoko anareo omaly na fakimaly. Misy palette izay nasehoko anareo teo aloha zany ananako ilay izy dia tiako aseho anareo ny fiasany rehefa atao amin'ny maso zany fa tsy swatch fotsiny dia zay angamba zany ny resaka make-up ho avy manaraka. Ny ankoatr'izay dia ny motherhood lifestyle moa zany mitohy foana ny resaka zako mizarazara anareo amin'ny zako mitondra voaka sy ny zavatra ohatr'izany fiainanay ato trano fiainanay mandritra ny fihoboana zavatra rehetrarehetra ohatr'izany zany zaraiko anareo daholo hozaraiko anareo daholo zany horonan-tsary izay efa nizaraiko sy mbola ho tohizana ny fizarana anazy zany. Mamisy papa kely mame hevitra kely anareo fotsiny zany hoe mbola betsebe zany ny horonan-tsary ho avy. Mety hoe indray-pandeha na indroa isan-kerinandro fotsiny mamoaka horonan-tsary fa tena mbola betsaka ny horonan-tsary ho avy. Misy horonan-tsary efa nataoko fa tsy maintsy mbola amboariko, mbola editena na ataoko montage zany dia misy ny horonan-tsary vao ataoko dia itony horonan-tsary izay mbola ho hitanareo itony tsy haiko rovina. Fa zay vita ny série amin'iny tsena iny iny koa fa dia afapo tokoa ianao izay nangataka azy sy ireo betsaka nangataka azy dia misaotra anao ihany koa natoky ny Michou official izay ny vidananao any reny entana be dia be rehetrarehetra reny sy nangatanao anahy koa ampiseho an'izy amin'ny vidéo.
Zara gaga be hoe tiany atao soatra le izy nefa tsy anahako fa mitondra betsaka fa mahafinaritra be ianareo rehetra sy ianao izay nangataka azy dia izay angamba ry zareo ny androany mitondra betsaka anareo rehetra nijery miaraka sindra elaela le izy vao vitako fa tena mananjanaka roa tsy mora dia izay ny amin'iny fa dia misaotra betsaka dia aza dino ny manome j'aime na manome like n'ilay vidéo raha atao amin'ny YouTube nareo na amin'ny Facebook ihany koa mety foana aza dino mizarazara an'ilay izy amin'ny namana sy havana sy tabaka rehetrarehetra any dia aza dino ny misabonena misubscribe raha mbola tsy nataonao izany manampyanabe be dia be tokoa izany sady manaimpoana le izy dia farany fatsinkely indrindra aza dino ny tafatafa amiko any amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra any rehefa tsy hita amin'ny YouTube dia any foana fa misy olona tsara tianareo angatana dia aza dino aza misalasala ny mametraka anazy ao amin'ny commentaire ao ambany ao na mandefa hafatra miafina na MP zany dia miresadresaka amintsika izay efa veloma daholo amin'ny manaraka indray bye bye